Hein? Seserasiny eto amin'ny Sirama Brigaville sika anontany hoe Fari miditra ambony tableau dia mandeha ao ambany eo. Aiza ny fahavitany tombam-bola zay dia andeha ho ahetraka hoe averina fotsiny amin'ny zona ay zavatra zany mety moa izy ny distillerie fanaovana alcool eto amin'ny Sirama Bricaville hatramin'izao dia hitanareo zao ny toerana misy fa niravana tanteraka ny alambika, niravana tanteraka ny kiva de fermentation misy anoany amin'ny valo kiva mera reny potika tanteraka dia sisy mbola fananganana zany hatramin'izao fa ny faharavana aloha ny misy na ny ampahampahany amin'io alambika io azy efa nitransferena agny amin'ny Vijara agny Antananarivo dia tsy misy tsony eto na potika alambika aza fa dia efa niklassena agny amin'ny magasin daholo midika zany fa raha jerena ny pourcentage ato amin'ny distillerie dia tena ambanin'ny zéro misy, ambanin'ny zéro satria ny teo aza ny potehina ny fananganana mbola tsy misy zay zany no zava-misy ato amin'ny section misy any distillerie fanaovana alcool. Tena angamba dia tokony mandre fanapahan-kevitra mitovy amin'ny fanapahan-kevitra resin'ny mpiasan'ny siramany fanjakana mba ahafahana manafaingana fanarenana ny orinasa dia ny felana amin'ny partenaire Vijara ihany ny fanafodiny angamba no tokony raisin'ny fanjakana miaraka amin'ny mpiasa mba ahafahana mitady partenaire hafa ahafahana manangana maingana dia aingana fa tsy misy fanantenana tsony ny orinasa sirama raha mbola zao no mitoy. Grue d'Erica zay grue tena anisan'ny miasa indrindra zany amin'ny resaka manutention na fary zany ary zay le conception nisy efa hatramin'izay mihitsy hatramin'ny fonan'ny usine tany amin'ny 1930 tany dia efa io grue io zany ny conception niasa teto ka ankehitriny zany io grue io rava potehina tanteraka dia tsy fantatra hoe aiza ny inona ny asolo anazy io dia zay ny mahavahina masadaikatra be ny mpiasa eto inona ny antony nanalana azy dia asolo inona ny zavatra asolo anazy io zany zay zany mbola mametra pantaniana zany zay aminazy io ka zay ngamba ny tsara mpahafantarana fa io zany ny afaran'le grue be niasa teto fa inona ny zavatra asolo anazy tsy mbola tsy fantatra mihitsy fa raha ny fahafantarany azy aloha dia io foana ny grue niasa teto hatramina sucrerie zany io grue d'Erica io. Le sitinina amin'izao fotoana izao noho le fisian'ny toedrara misy ato zany tanatin'izay telo na efa taona zay ny raha niasa tamin'ny compagnie Vijara io dia zao moa hitanareo tsara hoe amin'le zava-misy ankehitriny dia zay zava zay mahatonga le sitinina hoe tsy anaiky intsony ary asa amin'ny compagnie Vijara zany mpiasa zay le izy. Groupe izay misy amin'ny Sirama zany dia rehefa tonga aketo zany le Vijara amin'le fitiavany faramiasa dia nalefa aloha ty groupe kely ty dia rehefa hita zany fa mety aminay no ampandeha tsara le asa dia nalefa le groupe anankiray le bebery dikany zany dia zao tsy nitondra groupe izy zany zareo avy tany fa le groupe ny Sirama ihany zany no letrerety zareo ampiasaina ka zay zany le zavatra mba nanatany hoe ahoana zany zay fareraka ihany mbola reragny fa tsisy zavatra tonga mba fanampiny vaovao zany ka eto zany tsika mahita zay zavatra reo tegna tsy vonona mihitsy fa tany an'ireo olona regny. Téléfer iasany tourneur dia machine hitanareo rehetra zany sisy mbola hoe ny Vijara zany naniza fa mbola ny Sirama ihany na pintsipentsiny madinika zegny manky aminanjy io aza dia fitaovana ny evan-drano ndosy ny asana amin'io dika zany fa tokony hoe ho isy fitaovana vaovao zany hoe ampidiriny Vijara fa tsisy fa mbola fitaovana ny Sirama indrindrandrindra fa zay evan-drano zany mitondra am'zay ny tokony fantatra ane zay ny mpandehanany machine io dia izy hitanareo fa ny Sirama regny fa tsisy na ny Vijara mihitsy io dia tiako koranina amin'izany tsisy tokony raha ilana ny Vijara zany mihitsy ny raha amin'ny orinasa ty satria maro laingana ataonjary taminay ary maro koa fitaka lesy tio ka zay ngamba nametrahako korana fa tsy dia ho lava korana loatra ny sena fa izy io iarahan-tsena mahita fa ny Sirama aby raha jiaby akato.
Manoloana an'izao sitigna zay ataon'ny mpiasan'ny sirama Brickaville zao dia tsara ihany mba hampafantarina orentany orendanitra fa tsy nataotao foana izao fa dia misy antony ka dia ambara eto zany ny zavamisy natonga an'izao sitigna zao. Ny mpiasan'ny sirama Brickaville dia nanatanteraka izao sitigna zao nanomboka ny 9 juillet 2018 ka mitohy hatramin'izao fotoana itenenana izao. Ny antony dia ho fanalana ny mpiara-miombonantoka kompagnie Vijara noho ny tsy fahombiazany amin'ny fanarenana ny orinasa. Koa ambara eto fa ireto avy izany antony zany. Tsy fantatra mazava ny fifamatora na kontra natao nandraisan'ny orinasa sy ny mikasika ny sosalin'ny mpiasa. Ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasa sy ny mpitantana any sirama ataon'ny kompagnie Vijara. Enim-bolana ihany ny sasiny nandoa ny karaman'ny mpiasa nandritra ny 3 taona. Ny sirama no mizaka ny vesatra rehetra. Nefa ny mpiasa maro manao ny asa no sady mandray fibekona avy amin'ny sasiny. Tsy afaka mandray ny mpiasa avy amin'ny sirama manontolo fa ny ampahany ihany koa no raisiny. Nefa ny fandraisan'ny ny mpiasa dia ambosina ho mpiasa vaovao ary tsy maintsy mametra-pialana amin'ny sirama ihany koa zay vao raisin'ny sasiny. Ny mpiasa ihany koa dia rehefa niresaka fa tsy maintsy transfera no andraisana ny mpiasa rehetrarehetra tsy neken'ny orinasa sasina zany. Mikasika ny fanarenana ny orinasa, fanapotehana no hita fa tsy fanamboarana na fananganana. Tsy misy fandrosona ny asa tao noho ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny matera hoentina anatanterahana izany. Zany hoe tsy ampy ny investissement ka lasa miraviravin-tanana ny mpiasa tsy misy atao ary very fotoana. Koa vokatra zany, mikisaka ny feim-potoana nomena amin'ny ny fanarenana ny orinasa. Araka ny programa nomeny Vijara dia ny novembre 2016 lazainy fa hanao essai de démarrage. Ny volana jona 17 dia ambara fa hanao essai de broyage. Ny volana jona 2018 indray voalaza indray fa misy vokatra mivoaka. Vokany nandamoaka daholo nefa izany rehetra izany ka tsy misy tanteraka. Izany no manambara fa tsy hanao zavatra ny kompagnie Vijara. Feno fitaka sy lainga no entin'izy ireo any amin'ny mpitondra fanjakana. Eny fa na dia any amin'ny haino manjery aza. Izay mpiasa dia samy laza etona fa tsy ampy 500 akory ny tombatombana ny asa vita raha ny eto amin'ny orinasa sirama Brickaville amin'ny fanarenana. Koa mangataka ny sy ny expert anamarina izany raha ilaina. Koa eto ary dia manaitra ny mpitantana ao amin'ny sirama
foibe ny filakevim-pitantanana ny ministra piay ary ny mpitondra fanjakana mba handray fepetra amin'ny fanapahana ny fiara-miasa ny sirama amin'ny mpiara-mombonatoka kompania Vijara izay tsy mahomby. Mangataka ihany koa ny isian'ny tolobidy na ny appel d'offre ny orinasa sirama mba isian'ny mangarahara ialana amin'ny endrika kolikoly toy izao olona ary matanjaka no antoko ny fandrosoan'ny toe-karena eto Brickaville ka tsy azo ekena ho baikony sasany fotsiny ity orinasa ity, zany hoe ho baboina amin'ny tsirariny. Eto ampamaranana ary dia manamafy izay mpiasa fa tsy mila ary tsy ila ny fiara-miasa amin'ny Vijara intsony. Tsy mila!